Amin'ny maha artista sy mpanoratra ny Ramana Tselonina moa zany no afataratsika azy dia mba manana fahitana rahapirenena ity mpanakanto ity. Nambarany moa fa dia ny fandrovana gouvernemanta izany anjarany eo ambony, zany hoe anjarany mpitantana ny mandinika sy ny mandalina izany. Saingy nametraka fanontaniana ho an'ny mpitantana kosa ity artista ity makasika indrindra ny tsy fahombiazan'ny fitantanana misy amin'izao fotoana izao. Rahantsika toy manaraka izao ny faneho-kevitra ity artista ity. Mahazo fitenenana kely fa asa zany fijeriko azy zaho aloha artiste dia mpanoratra koa dia mba miaina andro fiainana rehetrarehetra tapotra ny lalovako daholo le olona nanao fiainana teny Mahamasina andreo zany président moa zany tiako teneny fa ohatran'ny mitodika kely aneny président Hery Rajaomampianako so mba misy zahatra tsy fantatra vahoaka raha amin'ny karazana fitondrana io zany tokony ampahafantariny anay ihany fa ohatrany tsy mandeha mihitsy zany izy tena mikatso tanteraka mihitsy zany zay zao araka ny fiteny moa zany ohatrany tsy hitako zay tsy manana fimenomena amin'ny zavatra rehetrarehetra iainana zany ka zay mba anontaniako kely aloha za tsy manao hoe tokony hoe ravany indray anareo any iny fiheverany vahoaka azy ary ohatrany miadiady eo nareo dia mpahafantarao anay hoe zao ny hitondrana azy atao mahantra tsara ny vahoaka ampijalijaliana tsara zay ve misomba misy an'izay koa anatin'le hoe zay vao tafavoaka tsika sa tokony ampahafantarina anay zany monsieur le président hoe inona ny zavatra tsy fantatra eo anatin'le fitondranao zany. Sika rehetana minisitra na député zay misotro ranom-pôpy amin'ny robinet hita tamin'ny gazety ho nambara tamin'ny télé nitsika avy mety mandro seza zao le kapabe nitsika avy mety mandro seza zao le kapabe